prophesy that this week will be special for you. Tunong ko miavaka ho anao anie ty herinandro ty. In your path, there's no darkness. Amin'ny lalanao dia tsisy ny fahamezia. Grace heaped upon grace. Tunong ko fahasoavana ambony ny fahasoavana. Favor on every side. Fahita amin'ity amin'ny lafiny You will not miss your way. Ianao dia tsy ho diso lalana izany mihitsy. You'll be at the right place at the right time. Ianao dia hoe ilay olona ho tonga amin'ny toerana mety, amin'ny fotoana mety foana ianao. In that place of favor, Eo amin'ny toerana fahita amin'ity no ahitana anao. of your increase, there shall be no end. Dia hoe tsy hitsahatra ny fitombona sy In the fandrosoana ny name of fiainanao. Jesus. Amin'ny anaramaheran'i Jesosy Kristy tompoko. I see many of you experiencing testimonies this week. Hitako sady maro aminareo ny tena hoe hiena fijoroana vavolombelona maro amin'ity herinandro I ity. see you changing levels. Tononko fiovana maro hiakatra amin'ny ambaratonga I see you preaching the gospel like never before. Tononko fitombona filazany tsara mihoatra lavitra ny I hatramin'izay. see you turning men unto righteousness. Hitako ianao izy izy tia hoe andeha hitondra olona maro amin'ny fahamarinana. If there is any Raha misy that might be expecting an opportunity this week, aminareo hoe miandry ianao andray varavarana misokatra amin'ity herinandro ity amin'ny sehatry ny asa. I pray that that grace for that opportunity be made available to you now in the name of Jesus. Mivavaka hoe izay varavarana misotra ny tena hoe ho avy ny fahasoavana mpisokatra azy ho avy aminao amin'ity herinandro ity aminay.